Nianatra koa Ludovic, nivoaka tao amin'ny LTPGC Mahamasina. Ny antony safidianako manokana zany hianatra tao amin'ny lycée teknika tao Mahamasina dia ny dadako zany mpandrafitra dia hitako hoe tsara le rafitra ary tena azo ivelomana tsara dia nanapa-kevitra ny hiofana tao amin'ny lycée teknika tao Mahamasina. Nandritry ny efa taona nianatra teo nahazo ny BAE, CAP ary nahazo ny bac professionnel. Amin'izao fotoana izao zany dia mandrafitra mihitsy no hamelomako ny vady aman-dranako. Ny fiofanana azoko tao amin'ny LTPGC Mahamasina dia voalohany indrindra aloha zany nafahako namelona ny vady aman-janako, nafahako nanatanteraka zany ny nofinofiko ary ny farany dia nafahako ny fanerasera be dia be taman'olona. Le miainao anatin'ny rafitra hazo zany tena hoe rehefa hainao no mijery izy, mijery ny fotoana mandamina ny zavatra rehetra dia tena hoe ohatry ny asa rehetra tena tsara ny asa rafitra. Tena za zany manao hoe tena tsara ny asa fandrafetana. Ny azany matetika olo-tsotra fa be dia be koa ny sekoly miara-miasa amiko, fiangonana miara-miasa amiko, orinasa madinidinika miara-miasa amiko. Niainga tamina marito anankiray sy tsofa anankiray ary ireo ny ezahana nitarina nampitomboana risaky ny nanam-bola zany dia tsisy afa-tsy nieritreritry hoe fitaovana. Dia rehefa afaka nanana ny fitaovana niasana dia efa afaka nandray antoka kely niainga tamin'ny latabatra, seza dia nitatra ary amin'izao fotoana izao zany dia hitantsika eo ireo fitaovan'ireo zany dia niainga tamin'izany zavatra kely zany. Ho antsika tanora zany zanaka mbola anatin'ny fiofanana dia izao ny afatra trandrao le asa rafitra ary tena hoe raiso amin'ny fo mihitsy ny manao an'izy fa tena misy tombotsoa io ary tena hoe ahafahana mamelona vady aman-janaka ohatry ny asa rezareza ihany io. Ary ireo mbola hoe tsy ao anatiny dia manentana hoe midira ao amin'ny sehatry ny teknika, ao amin'ny sehatry ny asa. Ny tombotsoa zany dia izao hoe sady mahazo fahalalana no manana traikefa dia azahoanao tombo le satria na ny zavatra ampiasainao anatin'ny tokantrano ary tsy mitady olona intsony zany ianao fa ianao ihany dia afaka misehatra ao anatin'ilay izy, ianao ihany dia afaka manatanteraka an'ilay izy sady afa-po kokoa ianao rehefa ianao no manao an'ilay izy.